Fa misy inona e? Le jiro ty Fa io ve moa tsy efa zao foana efa mahazatra e. Nakaleo mihitsy androany izay. Zany ve? Aviary eto akaiky aloha dia tantarao anahy. Ka hitanao mifoha tamin'ny maraina falifaly mihitsy satria androany any tokony hamita an'le asa dia maty ny jiro. Jesosy io tena maki baiboly aloha teo ampiandrasana ny fiverenany. Ndreo lakisa tsara verina io dia verina le izy dia hisarja telefônina amin'izay dia inona ho ianao maty indray le izy. Tena olana dia adiniko ny charge ny telefôninako nefa za tokony hiresaka amin'olona atoandrotoandro kely eo dia hoy hoe aleo rangahy hitady toerana misy wifi tsara dia azo chargena telefônina mino fa misy ihany. Rehefa teny andalana dia nisy vehivavy niteny hoe dia nitsoka be mihitsy any sao dia hikoty anahy eo iny ka izy niteny anahy hoe mivadika ny akanjonao gaga be Andriamanitra akanjo mivadika keny nentiko mivoaka ty jiro ty ihany amin'ny mahatonga an'izao. Tonga tany amin'ilay toerana dia nisarja telefônina kely niantso le olona nresaka teo inona ho ianao maty le telefônina. Efa asa tsy anjara koa angamba nefa raha hisarja telefônina amin'izao viana voafena dia lasa anody satria hijery maty tsara riva dia maty ny jiro. Fa hoana? fa ino tao mikitika tablety sady misarja izy zany. Zino ty? Ohatry angamba mbola tsy niteneniko anao ty. Ka no izay olanao izay indrindra dia tapa-kevitra hividy kit solaire en StarTime saretsy misy boîtier sady batterie chargena amin'ny plaque solaire izay azo andefasana jiro 3 be zao. Afaka hichargena telefôna ihany koa satria misy rasta miaraka aminazy dia afaka mihaino radio ihany koa tsika. Maharitra adiny 10 be zao zany ny mihaino radio charge telefôna misy jiro mazava tsara. Ka hoana? Dia izay ry zareo lamina ny saiko hisarja foana amin'izay ny telefônako na maty ary ny jiro dia izay aloha fa hiany tantara kely izay. Izay masana fanahy ny mpamosavy voakalina ty amin'ny fasana no fanaovana fotovity ny azo fanafody fity mampivoaka azy alina fa ny avitiavana ny maneraka